vavaka isika ny didin'Andriamanitra dia tsy haivany ary mahatonga aina izy dia famonjena mandrak'izay mandray mandray ny teninao dia ny fitahin'Andriamanitra feno tanteraka azony amin'ny teny tokoa hoe amponay ny fahasoavanao izay mampahery ny fomba fa tsy foana akory ny itodiana aminao ny antsoma ny anaranao ny talonanao ary tsy manetsy tadinanao sanatria fa vonina tokoa mbola iaino nihataka izay ataonay nefa koa ankehitriny mitarika anay mba hahalala marina ny fomba ifandraisanay aminao ny anantenananao amin'ny zavatra rehetra ka azonay anao toky amin'ny zavatra rehetra dia niadinay ny sapatoetra maro samihafa fa amin'izany rehetra zany dia tsy miova ianao mahery ny teninao velona indrindra izy dia didin'Andriamanitra mitoetra mandrak'izay ka mampitoetra amin'ny fiadananao tenena aminay ry Jesosy io manatona ny fonay ary azony mba tsy herikerika fonizay fa afaka andre sy andray marina ny tenin'Andriamanitra ka ho velomin'ny teninao hatramin'izao mandrak'izay voninahitry'Andriamanitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay miloraitsika dia araka ny hita ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahafolo raitsika amin'izany ny andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo ary inon'ireny fa toin'izay Jesosy avy a Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida o mandrafo amiko ary maro no ny teny mafy azy mba hangina fa vao monika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida o mandrafo amiko ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoa ilay jamba ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matokia mitsangana miantso anao izy dia nanariny nambany izy ka niantsambotra nakeo amin'ny Jesosy ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary olay jamba taminy rabony eo mba himpahiratona ny masoko ary hoy Jesosy taminy mandehanaka ianao ny finoanao nefa namonjy anao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka naaraka an Jesosy dia niandalana izy. Amen. Ny olona tsy mahita vao hoe jamba lafiny ray dia miara-miaina amin'ny olona rehetra izy kanefa lafiny anankiray dia tena mitoetra amin'ny aizina izy ka tsy mahita na mahalala koa ny ahasoana ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ary mety tanteraka aminy azy araka ny teny Tompo hoe izay mandeha amin'ny maizina dia tafitohina izy. Sarotra ny zavatra izay atrehintsika fa tanteraka indrindra eto amin'ny firenentsika iteny eo amin'ny Isaia toko faha-enimpolo ny aizina hoy izy manarona ny tany ary naizy pito manarona ny firenen'andro mpahomorina ny dikan'izany ary dia nanjary fitenitsika atao hoe andavanandro ny amafy miadi-piainana ny hoe famondram-po mahavelona famondram-pon'Andriamanitra zany no iainana fa raha tsy ny famondram-pon'Andriamanitra tokoa dia azo lazaina fivalan'indrindana isika korana amin'ny andro fahaterena toy izao ny azo atao dia mitalao ny famondram-pon'Andriamanitra mba ho velona ary matoky izany famondram-pon'Andriamanitra izany mba azona rariny ny Tompo ary antoka ny amin'ny famonjeny tany hoe mitalao ny famondram-po satria Andriamanitra vonina mindrafo dia midika fa iza mahatsiaro ny tenako tsy mendrika no indrindra eo anatren'Andriamanitra ka mila ny famelan-keloko avy aminy mba tsy laviny miaraka amin'izany mahatsiaro koa fa tsy mahavita tena fa matanjaka ny ady atrehiko mavesatra ny entana zay endriko ary dia mila mpanampy tokoa ny amin'izany dia mahatsiaro koa fa reraka sy trapasotroana ka mila ampaherezina mila mpampahery azo antoka ary mahatsiaro indrindra fa mahandra ary eo anaty fahoriana ka mila fiantrana mila fampiononana raha kapo zany rehetra izany amtalao famondram-pony olona dia satria mila famonjena izy mila mpamonjy ary mpamonjy azo antoka izy mba hanafaka azy ampahery azy nasitrana azy amin'ny rofony ny aretiny ary ny ratra ny rehetra dia izany no antony antsapazy zany ty lehilahy atao hoe Bartimeo zay jamba sy mpangataka zany hoe olona tena orindrindro zany dia nitalao tamin'i Jesosy izy nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida o mandrafo amiko
fa natoky izy fa Jesosy tsy anda azy ary ny finoana atao anatiny de araky mbosoratra hoe izay zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra araky ny liko atoko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo zany satria Andriamanitra ny tompony fahefana rehetra tompony hery rehetra ary mahay manao tokoa mihoatra lavitra aza zay angatantsika severitsika araky ny tenin'ny Paoly. Inona no hita teo amin'ny Bartimeo? Songadina voalohany dia azo lazaina fa nahafantatra zay niatsapazany izy. Fitenitsika hoe tandremo tsy hiatsapy amin'ny azo tsy fantatra fa izy nahafantatra zay niatsapazany. Dia Jesosy koa izy zanaky Davida. Ary zay no lazainy azy. Ry Jesosy zanaky Davida. Ka mahavarina ihany koa nahafantarany Bartimeo mahazanaky Davida amin'ny tompo. Raha ny marina dia laza zay nieliny amin'ny Jesosy zany satria hitantsika koa io teny io amin'ny tantaran'ilay vehivavy Kananita zay tonga teo amin'ny Jesosy ny talao taminy mba nasitrana ny zanany vavy zay nampahoriany demony. Mateo toko fadimy ambiny andiny faharoapolo indrindrandrindra milaza tokoa izy hoe ry Jesosy zanaky Davida fa efa voalaza ny mpaminany rehetra fehizay. Ary indrindra Jeremia aonao izy ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo andiny fadimy sy fahaenina teny faminaniana lehibe ny amin'ny Jesosy. Ino avy ny andro Jehova zay ananganako rantsana na hoe solofo zany rantsana marina ho an'ny Davida ka anjaka io rantsana io sady bendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny androny no amonjenan'ny Joda sy andrin'ny Israely rehetra fahizay ary zao no anarana zay anonona azy Jehova fahamarinantsika. Zay midika hoe ao amin'Andriamanitra no ahitantsika rariny. Eny, Andriamanitra mihitsy no rariny ho antsika sy ho an'izay rehetra miandrandra azy ary mino azy. Teny azo antoko indrindra Jehova fahamarinantsika. Mangina ny zavatra sisa rehetra, mangina ny fahavalo, mangina ny mpiampana, mangina ny mpanendrikendrika, mangina tsy mahateny satria izy no fahamarinana maso ianao raha mino azy any. Koa ny hoe Jesosy zanaky Davida dia ilazana tokoa ny taranak'ilay mpanjaka lehibe Davida zany matanteraka araky ny teny hoe Jehova na ny tompo ny fahamarinana ho an'ny olona ao amin'ny Jesosy ho atanterahany io. Dia araky ny lazan'ny Isaia mpaminany ny amin'ny tompo fehizay hoe ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana izy dia tsy anapahatamperana ao amin'ny seza fiandrianany Davida sy ny fanjakany. Ary zay nandrona an' Jesosy hoe andrin'ny fiadanana. Fantatsika tsara misy toko fasivandiny fadimy io. Nampiorenana sy ampitoerana ny fanjakany amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Ary ny fahasari-piaron'ny Jehova tompo maro no atanteraka izany. Zany hoe tsy amelany zany raha tsy tanteraka. Tsy amelany raha Jesosy tsy mahatanteraka io hoe fanjakam-piadanana sy ny rariny sy hitsiny io. Ary mbola tsy tanteraka ito amin'izao tontolo zao zany ho avy iverina manatanteraka azy. Ary dia avy amin'io dia io ny omrena ny fahazan'ny anjely ny aniaran'ny tompo. Fantatsika fa nisy mbola tao am-boky atao kibo Maria zay tenenany anjely tamin'ny Josefa hoe hiteraka zazalahy izy ho izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Zay mahan Jesosy an' Jesosy afaka ary zay izy azy voalohany indrindra raha iantso azy ianao. Izy namonjy ianao afaka amin'ny fahotana na inona na inona. Mateo toko voalohany andiny faha 20 ary ny antony atongavany dia nanafaka ny olona amin'ny fahotany dia nitondra famonjena ary famonjena mandrak'izay ho azy izany. Ka izany teny fikasana izany raha teo dia niatanteraka zay efa nampilazaina ny Isaia mpaminany ihany tany taona 3valonjato tany mahery alohan'ny natongavan'i Jesosy zany ahoana io Isaia amin'ny toko fahafito andiny faha 7 tokoa. Indro ny Virgine vito hoe jaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuel. Zany hoe raha adika ho ny ten'Andriamanitra dia hoe amintsika Andriamanitra. Teo toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Ka ny hevitra zany dia hoe tsy mahafoy antsika Andriamanitra na hoe momba antsika Andriamanitra, miara-monina amintsika Andriamanitra, ka miantsika izy, miandany amintsika izy ary mampahery antsika izy, miaro antsika tsy hoverina voatontolona izy. Feno zany Immanuel. Zay ny amin'ny Jesosy fiavako. Andriamanitra tonga amin'ny olona ary tonga ho an'ny olona. Dia araka zany nomena azy ny fahefana feno
mba hatanteraka ny asa-pamonjeny ny fahefan'andriamanitra zany anafaka ny olona tokoa amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary atonga ny olona ho zanak'andriamanitra handovan'andriamanitra miditra sy mitoetra amin'ny fanjakan'andriamanitra dia araka ny teny Jesosy manao hoe efa nomenao izy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ko mandeha ihany nareo tamin'ny mpianany dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany izy ko mba hanana anjara handova ny fanjakan'andriamanitra mandrak'izay fantatra Bartimeo ny atsapa zany miaraka amin'izany dia fantany koa ary fantany tsara zay zavatra nangatahany tamin'i Jesosy inona ny nangatahany trano izy hoe dia nangataka hoe ampahiratana amin'ny masoko zay inona nangatahany zay faondrampo i Jesosy zanaka Davida mandrafoantro la zany fahamfony bebaka no anatonana an'Andriamanitra sy hitalaona ny faondrampony koa ny hoe mandrafo amiko dia mitovy hevitra amin'ny hoe aza mamaly ahy amin'itsy fahamarinako ary miaraka amin'izany aza mahafoy Andriamanitra aza mba mandalo aho iny tonkiro dia jereo ny fanotrako zao lalatsarotra zay ombako zao anatin'ny aizina tsy mahafantatra miraparapa fa ianao no afaka sy amonjy any dia ianao ny fitarainako raha sitrakao raha izay fo zay metinao amin'Andriamanitra fa tsy dia hoe minonao a Jesosy dia tatiarao aza mba manao an'io ary zany ny fampianarana lehibe mitombo masina tahaka zao toerana fionana amin'Andriamanitra lay masina indrindra avy indrindra nefa no ny fanetreteny sy ny fitiavany asa ianao dia midiny eto izy zao omeo voninahitra kosa izy metsika voninahitra izy dia iainonao izy dia amalinao izy ary amindra fo tokoa aminao dia ao naro iny sasany ho an'ny rehetra tokoa vena amin'ny ran'Andriamanitra fo satria misy tenin'Andriamanitra tokoa milaza hoe hiantra zay hiantrako aho izy ary amindra fo amin'izay amindrako fo amin'ny Exodosy 3:7-8 ka midika hoe izany fa misy ny amin'ny ran'Andriamanitra fo ary misy ny tsy amin'ny rano eny tompo izy ny tsy amin'ny rano fo dia izay hitany fa mizirizina ny fanamarinany tenany tsy mahatsiaro teny hibebaka ary manao tsinotsinona ny famondrampon'Andriamanitra azo omenany amboa zay masy ny famondrampon'Andriamanitra io ka zay tsy azo atao tsinotsinona ka amin'olona sasany tokoa mantsy ny hoe famondrampon'Andriamanitra dia Andriamanitra dia tsy mamaly ny fahatosoana sy ny ratsy natao hanika mihevitra izy fa tsy maninona raha mbola manao ny rasy ny tsy marina ihany ary misy aza samy rere amin'izany hoe zay tsy maty manota dia araky ny teny mpitoroteny ao no izy saingy tsy tanterahana vetivety ny famarinany raha tsy atao izy dia izany no kirizany fony zanaka olombelona amin'ny fanaovany ratsy ty toroteny toko fahavalo nandiny faraika ambin'ny foroteny marina loatra indrisy hatramin'izao dia ho amin'izany ve zany hoe hikirizana amin'ny ratsy no nomezan'Andriamanitra ny faondrampony zanak'izy zany mazava fa ny tenin'Andriamanitra fotokevitra ingany dia hoe tsy tian'Andriamanitra no ny fitiavany antsika ny ahafatiny ratsy fanao izy eo amin'ny lalam-pahaverezany ka dia mamindra fo ahoana ny anehoan'ny faondrampony misahirana izy mitady azy mazava tsara ny ohatra ny fahazantsara ny toko fa 5:10 na ny amin'ilay omby very zany na amin'ilay farantsakely very ajanony eo izy ny 7:9 fa lasa izy mandeha mitady ny anankiray raha kontin'olombelona dia hoe iny ny tiadalanao sy aloha any 7:9 no hazona fa akory atao fa mba fototra any aloha ny anazy tsy zany sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahiray mba tsy ho very izy dia misahirana mitady azy izy dia mitaona azy hiana amin'ny ratsy fanaony mba ho velona izy mba ho hiverina amin'Andriamanitra ka ho vonjena ka ny hoe famondrampon'Andriamanitra dia famondrampo ho amin'ny famonjena zay no hitaoman'Andriamanitra ny mpanota dia araka ny teny Paoly hoe ny faharom-pon'Andriamanitra dia mitaona antsika bebaka fa tsy ny hanota aleo mazamy zany Romana 4:7 zany ka omen'Andriamanitra mahimaimpona ny famondrampony saingy amin'izay mibebaka sy mino ary amin'ny finoana tokoa no andraisana azy dia zany no afatra lehibe zay nampiteneny ny tompo reo apôstôly fe izay ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fangalana fankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka satria izy efa nanendrandro iray zay tsarany zao tontolo zao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ilay leila iray voatendry dia Kristy zany koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra zany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty autoritana voalohany toko fa 5:10 lazany amin'ireo vavolombelona reo tsy latsaky ny 500 vavolombelona maro tokoa zany ka raha tsy mibebaka marina ny olona dia ao no tsoratra masina lalan'ny Paoly ihany toko 2
fa niditranao sy ny fonao tsy mibebaka ho izy no irakitanao fahatezerana ho anao ny andro fampitezerana sy fampisehoana ny fisarana marin'Andriamanitra izay hamary ny olona rehetra araka ny asany avy. Ka le asan'ity zany dia ny hoe zay tena maneho mihitsy ny toe-pony indrindrindrindra ny eo anatrehan'Andriamanitra na fanamarina tena sy avinavina izy dia miatra amin'ny ten'Andriamanitra Andriamanitra manohitra mpiavinavina ho izy fa mamindra fo amin'izay manety tena na mifidy ny fahafatesana izy na mifidy ny fiainana dia ho velona zany rehetra izany dia tahaka ny efa natao ny tompo tamin'ny andro Noa zany zay nandriana ny tany manontolo tamin'ny safotra zany fa mba nampitenen'andro Noa mba midiro nareo iny ty adalanao andro tsara tarehibe zao ve izy dia hoe eo ianao dia anorona ny samy fiara eo kanjo rehefa tonga ny fotoana tsisy hevitra nitsona laza hoe voay zay voay tsisy hevitra nitsona fa tonga ny fotoana ary zay izy misy fotoana ny zavatra rehetra ny ten'Andriamanitra dia misy fotoana ibebahana zay mba azona famonjena ary misy fotoana koa zay tsy azonao manao zany ntsony sarotra loatra rehefa tonga io andro io mahatsiaro ty mpanompon'Andriamanitra anankiray tona fiangonana izy dia nantsony ty fianakaviana dia tonga reo zanaka tao satria efa marary mamabe ary fa tonga niditra antombotrano tao amin'ny tomponana dia nandondona izy zao tonga ao pastera anina nampandray satria efa teo ampialan'ainy izy dia mba hoe famonjena farany tsy hainy nandray tsy hainy tsy ary tena hibebaka hiverina amin'Andriamanitra fa ny teny ratsy mpanompon'Andriamanitra tena ny songo ratsy mihitsy ary dia tao anatin'ny fitenenana ratsy mpanompon'Andriamanitra io taperany ainy ampana terin'Andriamanitra ny olona mifevotry ny fondro rehefa tsy ino izy zany hoe minimandana Andriamanitra dia ampana terin'Andriamanitra satria zay safidiny ary zay nandro tamin'ny andro Noa arak'izay ny famondrampon'Andriamanitra dia famondrampo mamonjy dia manafaka avy amin'ny fahotana fa tsy famondrampo mampirisika anota na hifiditra mibota sanatria anao koa apôstôly amin'izany izy tamin'ny Romanina mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitombony ny fahasoavana ary misy matsy olona tahaka an'izany dia hiverina ny ota indray amin'izay dia miverina ny fitiavana voalohany dia gaga ianao satria famondrampo be no azy ny tamizina ny ota be dia hitan'izany afa mangatsiatsika izy dia hoe tsy dia mahita famondrampo loatra ntsony ka dia indray hiverina ny ota ratsy le fon'olona tena mamitaka izy mbola hitoetra amin'ny ota ihany fa isika hitombony fahasoavana saratria zany ataontsika ao Paoly zay fa matiny amin'ny ota no velona amin'ny indray Romanina toko faharoa dia nampino hoe fa raha nitady hamarina amin'ny Kristy isika nefa ny tenantsika ota fa mpanota moa mpanompo ny ota va Kristy valiny sanatria izany Romanina toko faharoa ny amin'ny fanavotana asianao ny amin'ny ota indrindra nafatesan'i Jesosy ka dia hoe hamarin'i Jesosy hoe za manota ve amin'izao azavily ny hevitry ny soratra masina ekena fa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famondram-pony dia manarona fahotana maro mba tsy hamitapitsy ny dikan'io ninona nataoko na nataonao diso teo anatrehan'Andriamanitra rehefa namery izy indray mandeha ary zanandray zay fameran'izay vita ny lasa ny zavatra taloha ny ten'Andriamanitra indreo vaovao avokoa zany dia ny ainana zay fiainam-baovao hitombona amin'izay fiainam-baovao dia Andriamanitra tombontsika ary ho amintsika ary sika ho ato keo izay ny polan'Andriamanitra fa tsy hiverina nompo izao tontolo izao sy ny fahotana rehefa tsy misy ny fahatserovan-tena sy ny fahatapaha-kevitra hibebaka hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny ota sy ny fanontona sy ny tsy fahamarinana dina sisa miseho dia atao hoe saritsarin-javatra saritsary-pivavahana izay no ataon'ny olona hiverina fa hoe metimety ny fiainana kanefa tena lavin'Andriamanitra ty saritsariny ty hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny ka ny heriny tenin'Andriamanitra dia ny mampibebaka mampandoavika eo ampototry ny arifijalian'i Jesosy mandraisaka ny famonjeny dao no tombavaka nataon'i Davida tokoa raha avy nanota izy fa tsy fanatitra ho izy no sitraka raha izany dia nieko ihany ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahy torotoro ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra o tsy mba ataonao tsinitsiny Salamo faharaiky amin'ny dimampolo andiny fa enambiny folo fito ambiny folo ka ara-panaovana dia ny dikan'izany dia aoka raha hivavaka dia hivavaka marina fa tsy hivavaka amin'ny molotra fa amin'ny fo marina manatona an'Andriamanitra mandray ny tenin'Andriamanitra dia araky ny tenin'i Jesosy raha tiany mba ho tanteraka amintsika ny tena fikasana ho fahasoavana antsika
dia ao izy raha miray amiko ianareo zany hoe raha manaiky ianareo vita fiavarana amiko amin'Andriamanitra ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminao zany zao ny tofadimy amin'ny folo dimy fafito dia inary mangatanao an Jesosy meo io fotorotoro io aizako manatona Andriamanitra dia miavona aminao ary rehefa manana anao dia manana ny zavatra rehetra satria tsy mitsitsy ny famizatsy rehetra ny tombo ao amin'ny alalan'i Jesosy rehefa zany sahy mangataka rehavako sy mitanao tahaka nataon'ny Bartimeo ka tanteraka ny fiaonan'ny Bartimeo tamin'i Jesosy inona dia tena nisy ny sakana ary itsikely le sakana ary ny zavatra hita amin'ny texte na ny tantara zay nivakitsika teo dia tsy mba nisy na diraza olona zay hoe niantra ny Bartimeo nanaraka an' Jesosy izy ao fa tsisy niantra fa takatahany ianao izy izy la mpangataka olo io dia ny maro tokoa ny rohatra nanakanazy rehefa niantso izy hoe ry Jesosy anaka Davida mamorafo amiko dia ao ny olona tena mafy ary izy hoe mangina teo ianao ahitsy ny fiarahamonina arak'izay mety misy manilika anao na manakananao tsy anatao an' Jesosy fa amin'izany dia sahy aza manary ny fahasahinareo ny ten'Andriamanitra zay misy valiny lehibe dia ianao azo an' Jesosy marina azo an' Jesosy feno ary tafahoana aminy vita fihavanana aminy zavatra lehibe zany satria amin'izay no anamarinana anao amin'izay no andraisanao ny hery dia ny fanahy masina amin'izay no azonao toky fa ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahany an-tsangasian-daviny aminao satria toky tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra sahia tokoa ry avako sahia dia misy ny sakana samihafa tsy anatongatsika an'Andriamanitra nazontsika hoe nifantana amin'ny dia ao ny feo zay manatsazo misy zany toenao zao mpanonta ratsy zao hoe mba hivavaka amin'Andriamanitra na hivavaka valiny eny tompo no ny teny Jesosy tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota ka ny fivavahana dia atao an'ny mpanota ny matsiaro teny bebaka fa tsy ho an'ny marina zay manamarina ny tenany tandreny fa nianam-baty anao zany fa eo koa misy mety mampanjotso anao dia milaza aminao hoe inao mpamonjy toby io fotoam-pifadatsy saza ny voninahitra ao maninona ny teny manetry tena mety toy zany kanefa tsy fantatry ny olona fa eto amin'ny toerana tahaka zao amin'ny alalan'ny fiaonana amin'Andriamanitra sy fandraisana an' Jesosy eo no ananganan'Andriamanitra anao eto manany ratan'Andriamanitra anao satria Andriamanitra tia manandratra zay fa lavo tamin'ny fahotana ny olona ny tianao eto tanteraka fa Andriamanitra teny anangananao rehefa hitany ianao dia raisiny tahaka ny ondry le ondry very dia izy ozy nametra amin'ny azy ataony ontsony izy dia antsony asainy na amin'ny hoe avianareo fa rehefa very dia ity indray ary rehefa maty dia avelona indray tokakin'izany mety misy ko mpamotsika ny tsy finoana zay mahatonga fisalasalana ho raisin'ny tompo ave hoe nono ve satsia nivavaka zay ataoko amary ve satsia tsia ny oloko marina dia velona fo tsy maintsy amin'ny finoana dia ao koa tandremana hoe sy mahatoky loatra za dia efa namanomino na mandeha ho azy ny fiainako na manao ny marina na manao asa soa ka tsy mila zany famonjeniny zany mihevitra hoe mavita tena mavonjy tena ratsy io zany sakana koa zany ary eo indrindrandrindra itsy fahalalana marina an' Jesosy amin'ny izy azy zany ny antony mahatonga fampianarina eto amin'ity loeran'ity isan'andro isan'andro intelo isan'andro hoe fantaro zay inonao fantaro satria manaiky ho fantatra izy ndre ho izy hoe hitan'izay tsy nitady ahy satria efa mely ho lalana anao izy amin'izany dia so ihany koa fa tsy noho Jesosy amin'ny izy manandaza na hoe fahefana azy no iantsony antsika ary hitadiavantsika azy satria raha izany tokoa dia mety atahotritsika na dia ny hoe hiantso azy na anatona azy azy tsy mpampitahotra izy ary tsy tiany zany hoe fampiororona satria Andriamanitra tia indrindra izy ary dia nitoky antoka nomeny fiadanana anao izy ka tsy Jesosy hoe be fahefana io ao zany afaka anao fa Jesosy mamindra fo ary afaka mamindra fo ary tia mamindra fo zay mahatontsika voalohany marina tokoa ny amin'ny fon'ny Jesosy mora fo izy sady malemy fanany izy mihitsy miantso antsika rehetra satria tsisy afaka anatonao raha tsy ndray mitaona azy ndray zay tia asy anao aminy rehefa mahita ny atsika dia ao no misy mankanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no manome anareo fitsarana masina
zikako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona koa dia hita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo ianareo zany miatsika indrina amin'ny andro ankehitriny fa itsika tsy manana fitsarana ao anaty mitolola ao anaty vahaolana ny fanafody io Jesosy miteny hoe tsy miavona koa avy hahita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo nareo fa moka ny zikako izy ary maivana ny entako arak'izay sopo Andriamanitra mahitsy fo izy tsy mba miolakolaka tsy miavonavona tsy mamila fila izy tsy mangatakango izy tsy mitaritritra arak'izay koa dia zay tsopotaka azy no afaka manatona azy malalaka dia tahaka an'izazy avy manatona andray zay fantany fa tia azy ka tsy hoe avy eo dia hoe tegna indray la inana tao dia ao nomintoko mampahery itsika tokoa anatona azy mangatao izy dia mena ianareo mitadiava dia hita ianareo donodono dia voana ianareo fa zay rehetra mangataka no mahazo ary zay mitady no mahita ary zay mandondona no voana ary voan'Andriamanitra ny fomba malalaka mihitsy sy fanjakana ary izy moa aminareo rangatahany zanany nofo no hanome azy vato areo izy ary rangatahany azany rano no hanome azy mena rano koa raha ianareo na dia ratsy azy na dia mpamoka azy mahalala hanome zavatso ho an'ny zanakareo tsy mainky avany rainareo zay any an-danitra no hanome anareo zavatso dia ho anareo zay mangataka aminy mazotoa mangataka aminy ento amin'Andriamanitra ny fonao dia ataovy mazava ny ataka zay entiny ao aminy dia mitsora miaraka ny teny isanandro sanandro mampiteny mpamompony eto hoe anaka atorory any fonao zao izy nitakiny Jehovah aza ny fitafianareo mitiarina fa ny fonareo mitiarina satria Andriamanitra ny fo Andriamanitra ny fitiavana Andriamanitra ao am' Jesosy zay fa tia ka mitady antsika dia am'izany dia mahazo tokotokotsika dia mpanota aza dia tsy voatosom-potanana sanatry zany miaraka am'izany koa tsy ho lavina ny hataka zay ataotsika ary arak'izay Jesosy nge tsy nametra hoe zao no azo valiny na zao nanombrana fotaka nome mivavaka be ihany na mpanao asa somy ihany tsy a na hoe zay salarany tsy marofy ihany fa zay rehetra mangataka no omena fa raha misy tsy mahazo dia zay rehetra tsy mangataka na tsy sa mangataka ny osa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra sanatria izy ity lehilahy jamba ity atao hoe Bartimeo dia ho lasay mangataka izy ary tsy menatra mangataka izy mamenatra angely hoe mangataka kanefa tsarovy fa tsy hoe mpangataka eny amoron-dalana tsy fa Jesosy no efa tonga aminao ary miavana dia saronany amin'ny voninahiny famenaranao zay mampitonga atsika menatra io masina satria mahatsiaro fampamota maro no teny mafy ny Bartimeo rehefa niantso an' Jesosy izy fa iny natao vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaka Davida o mandrafo am'izany hoe tsy avelako ianao Jesosy raha tsy azoko tsy avelako ianao raha tsy mahare ny hataka tsy avelako ianao hoe ampangina ny feoko tsy mangina raha tsy mahazo ny valiny efa nandramanao ve zany aza manao n'le hataka safosafony ndray dia efa mba nivavaka ihany izy ty tsy hitaray voka tsy amonjy zany tobitobinareo zany tsony zay kanefa Jesosy eto ihany itsika tsy mahay mangataka ary ny fotsika tsy tanteraka ny olona tapa-kevitra zay ny mahazo rariny eo ny mahazon'Andriamanitra misy fananarana nataony Jakoba apôstôly hoe fa mangataka sika ao ka angataka amin'ny finoana misy ka tsy anana akory fa zay mianana zany misalasala dia toy ny alony rano mety ny rivotra izy ka atopatopany izy zany hoe tsy tafaorona izy fa ao ka tsy anam-po andray zavatra amin'ny tompo zany olo zany olona miroa saina izy miovaova amin'ny alian'ny rehetra ny Jakoba toko voalohany andiny fahina sy fahavalo ka ny hoe mirosaina na mianana dia toy ny manontany tokoa hoe azo ihany ve sa tsy azo ka finoana dia fatokina no andraisana ny famonjena sy andovana ny fanjakan'ny lanitra andraisana ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe anaovana fantaniana indrindrarindra hoe adihevitra foana ao noho Jesosy aratra amin'ny andron'ny Jaona mpanao batisaka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina izy samborona izy ary ny mpandrombaka makazy amkeriny izy zay le hoe tsy avelako dia raha te azo toerana ianao tafiditra ninao fantarina na Jesosy fantarina mazava dia mampiresika atsika ny tompo hoe
raha manam-ponona ianareo izy ka tsy miahana raha hitena am'ty tenibohitry ty azy nareo hoe mifindra ianao ka miantsara any an-dranomasina dia ho tonga ho tanteraka izany atitoko faraiky amroapolo niny faraiky amroapolo dia feheziny tompo aminy hoe ary na inona mangatahinareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo zany andiny fa ombapolo amtoko faraiky amroapolo anatio ihany ka azoantoka sady fely zany teny zany aona ny mahafeno azy satria tsy fomban'Andriamanitra ny miroro saina tsy toetrany tsy fanaony zany hoe manao endry ty fa ny eny tompo dia rehefa eny dia eny dia anteriny Paul amin'ny epistile en Korintianitra zany fa raha matoky io Andriamanitra ho izy ny tenay taminareo dia tsy endry ty fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay nitorenay teo aminareo dia zaho Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia fa ao aminy dia eny ihany fa nafiry ny teny fiasan'Andriamanitra dia ao amin'i Jesosy ny eny ary amin'ny alalany koany amenina hovonaik'Andriamanitra amin'ny ataonay izy Koretianina faharoa voalohany dia fahavalo ambin'ny folo sy roapolo dikan'izany dia zao tsy mahay mandainga Andriamanitra naoviana ary ny tenin'i Jesosy tsy akory ny tenin'izy fa ny ray zay atao anaty io izy no tompony ary mampanohy izany dia natoky ny tenin'i Jesosy ary natoky an'i Jesosy Bartimeo ka hoy ny tompony tamina izany mandehana ianao ny finonao no efa namonjy ianao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy jambo izy teo aloha fa ankehitriny izy mahita ary sambatra indrindra fa nitany izy hitany tsy hoe nahita lanitra eny tsara ny lanitra tsy hoe nahita zavatra maro be koa ny faharatsiana sy ny faharavanao fa nahita lay tsara indrindra izy dia Jesosy ianao ry havako raha tonga amin'ity toerana ty ataovy zay hitany amin'ny tsara indrindra arak'izany araroto dia mbola miteniny tompo ary niavatra apitondrainay amin'ny alalan'ireo olona zay nanakana ny Bartimeo azy dia hoe matokia mitsangana miantso anao dia manontany ianao ny tompo ina ny tianao ataoko aminao ina ny tianao Jesosy ataoko aminao amin'ity andro ity dia miditry zany fa nataony manana anjara ao aminy zasy ianao ary anjara tandrify ianao tahaka ny voalazany Isaia mpaminany hoe mitadiava amin'ny Jehova dia mbola hita izy ary miantso azy dia mbola akaiky izy eto Jesosy dia ataovy mazava ary mazava tsara ny antony iantsonao an'i Jesosy mivavaka zay ataonao amin'ny fangatahana zay ataonao aminy ka zay atao vitany hoe Andriamanitra izy tsy efa fantany avokoa ve momba tsy misy miafina aminao Jesosy ninonina fa dia tatera ho amiko arak'izay fantatrao fa mahasoto zany hoe vavaka kapobe rehefa avy eo tsisy ninona valiny tsy mihaly vavaka ny tompo ka niainanao izy fa tsy misy voafaritra na kely aza ka inona ny tianao ataoko aminao i Jesosy dia efa fantatrao any izy io Jesosy ka ny fantatra io Jesosy aminao dia tsy misy teterenao amiko io zao mangatako aminao misy ny tena mahay makafanan'Andriamanitra rehefa tsy miambina ka ty zany tokoa nataony ola sasany koa raha tonga eto dia izy tsy voninandro fa ino ataony na vavao manay mpanota ho izy dia manontany azy ianao fa vavaka ho amin'inona moa zany sanatria hoe satria za mivavaka dia tsy afaka andanitsy amonjenao Andriamanitra nefa rehefa jerena ny fiainan'olona tsy misy fahatserovateny bebaka tsy misy nihirika any dia hoe le mba hanombo tena an'Andriamanitra ka afoiny ratsy fanao ka sarotra zany raha tantara dia niavatra ao amin'ny Sodoma sy Gomora Abrahama fantatsika eo na sakana an'Andriamanitra tsy andevina ro tanànareo ve izy zany tsia satria tsy natsaro tena nibebaka marondreo hiala amin'ny ratsy fanao rehefa zay dia satria ratsy ny nataony dia afoanan'Andriamanitra izy mazava tsara ny ataka tokony atao dia tahaka nataony Bartimeo jambo hoe rabono izy ny mba mampahiratina ny masoko zaro zany fantatro zay angatahako ny hoe rabono dia hoe mpampianatra mampahiratinao ny masoko dia kahaka ny hoe mpampianatra ve mahay mampahiratra ny maso ka eto dia hoe fampianarana indrindrandrindra ny zava-panandro fanjakan'andro satria jamba teo mety nandreana ny vavaka ihany na araka fombafomba ihany kanefa izavaka iny tena jamba ary tenin'Andriamanitra zany nao laza hoe mahiratra ianao no tena jamba ho izy
ka mampampianatra an' Jesosy eto tsy de mampampianatra feno fahalalana fotsiny azy indrindra satria tompo izy ho amin'ny raketana zany hoe fahalalana sy ny fahendrena rehetra zany fa ny mampampianatra manana fahefana-feno azy raha mampianatra izy nantolo-tena izy ny tenina anaoko ny vavany dia feno aina feno hery feno fahasoavana tena talanjona zay rehetra niaino azy tena mahatotro indrindra zany natonga ny sasany teny hoe mpampianatra tsara indrindra ho zany hoe feno amin'ny fahatsarana rehetra marina tokoa zany inona ny tokony hoantsika raha fehezina izao dimy izao riao ho any zay rehetra manatona an' Jesosy tao amin'ny talao famoram-pony ny fanomezana voalohany izay atolony any sarobidy indrindra dia ny famelana ny helitsika dia honao iny tompo tahaka ny tamin'ny lehilahy paraletika nidina teo aminy matoky hianaka voavelany heriko ao rava ny hevitra n'Andriamanitra dia toy ny vita fihavanana aminy rasinao dia raisy ny tanteraka ho azy eo amin'ny fanjakana ary dia fifaliana lehibe indrindra ho azy tokoa zany ho anao zay nitaraina fatratra taminy dia ahoanao izy fahitako ny fahoriny efa reko ny fitarainany fantatry ny alahelyny dia efa nidina ao zao amonjy azy tahaka ny tenenany tamin'ny Israely teo amin'ny sesy izay amonjy ny olona izy Exodosy toko fahatelo zany dia hiteny aminao tokoa izy efa nomenoiko izy ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro hahasitrana anao ao arak'izay mahireza taloha riavako ny fitaronan'Andriamanitra aza everino fahalemena fa hevo anao io aza atao famenarana fa sisy ratanao anao zany aza atao hoe faharesena fa toko-pandresena lehibe satria araka ny teny ray aman-dreny teto hoe rovina no mitomano izy rovina no tomany tomany aho mba azoko raviny ao amin'Andriamanitra mpamonjy aho tomany ho an'ny tenako aho tomany ho an'ny asako aho sy niatriky nefa koa hitomany ao an'ny ankonako ary hitomany indrindra ho an'ny firenena malatrako Andriamanitra dia miaino ny fitarainana ary tsy mandahana fitarona zay tao aminy tompoko izy ka tsy hainizaniza ho tapenana ny sofiny tsy handreny fitarainana taonao fa na dia nisetony fotsika azy zany anatin'ny fahorintsika dia efa mipaka aminy sake satria sakaizany ozy izy ary nanaiky olo miaraka amintsika dia tonga eo amin'ny sida fiandrianany zany dia mampahery asy anao zany fa raha mianatso azy tokoa hoe mpamonjy toeranao Andriamanitra ao dia zareo fa mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahorina izy ary akaiky zay rehetra miantso azy eny matoky azy tahaka ny Davida zay naheriny taloha tamin'Andriamanitra tsy hoe nianina hoe satria efa tonga tampony amin'ny fahefahana milaza amin'ny voninahitra amin'ny hevy tsy fa naheriny taloha tamin'Andriamanitra izy dia nahazo valim-bavaka hatrany hatrany rehefa nanafitra sy namiravira azy ny Israely olony reo fahavarotaka ny Filistina rehefa zany nahita ny voninahitran'Andriamanitra nyseho tamin'izy dia nanao mirafisaorana sy literana azy manao hoe fony azo mpahoriana ao izy Andriamanitra dia niantso amin'ny Jehovah eny Andriamanitra no nitarainako ny hainy no fero tao amin'ny tempoliny izy ary ny fitarainako dia efa tonga eo amin'ny tsofiny dia naninjitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy naninton'asy ny ala tamin'ny ranobe izy dia nitondro asy ho any amin'ny malalaka izy namonjy asy izy satria Samuel fahatoko ivavaka izy natro Andriamanitra irerana izy rehetra mpanambaranao tamin'ity andro ity fa Andriamanitra tia indrindra ianao ary mpiandro lehibe ny fanahana io mpiandro ondry tsara indrindra ka dia miasy ny olonao ka raha mitaraina ny ondry dia miaino azy ianao ary raha miaino ianao dia manohina azy mamaly azy dia mpiaino vavaka ianao tahaka ny ray antra ny zanany zany tokoa ny efa niahinao anay niahinao ny ankonanay ny tany sy ny firenenay ninonina zavatra maro ny famoivoeo aminy tahaka ny amin'ny vaninandro zay iainana ankehitriny dia ianao ray be fitiavana ary Jesosy Kristy ilay tsy miova tokoa ombaly ianao mandrakizay ary tsy miova ny teninao tsy miova ny fonao amin'ny mpanota zay mitady ianao mitodika aminao fa akaiky zay miantso anao ianao ary tsy mba mitera hedretra sanatria hamonjy azy dia hoy ny teninao matoky anaka voavelany eriko ao fiadanana ho aminao ho voninahitran'Andriamanitra hatramin'izao mandrakizay amin'ny anaranao ry Jesosy amen.